Fa miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne ao anatin'ity fandaharana ity. Misaotranao foana izahay mitohy manaraka ny fandaharana ary misaotra indrindra ny amin'ny fanasana andreo namana sy havana anaraka ny fandaharantsika amin'ity anio ity sy ny amin'ny manaraka rehetrarehetra. Volana Desambra itsika izao ary efa ataontsika hoe efa vaninandro fa manomboka manao fetifety ny olona efa manomboka manambolombola fety zany izay moa afahana milaza anazy ka nefa na dia izany aza amin'izao farany taona izao Andriamanitra dia voninanao zavatra vaovao amin'ny fiainanao. Ny antony dia izao Andriamanitra dia Andriamanitra ny farany. Nahoana moa hoe Andriamanitra ny farany? Ny boky Isaia 4:7 dia milaza fa izy no milaza ny farany any amin'ny voalohany. Baiboly koa dia milaza Jesosy ny teny hoe izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy fiafarana. Tahaka ireny mpanao trano mahay ireny melohana anaovany trano dia efa vita tsara ny karikaturan'ilay trano, ny sariny, ny endriny, ny planany hatramin'ilay maketika iny hoe ilay maketika iny hoe zao ange ilay trano ty rehefa vita dia tena mahafinaritra kely ery mijery anazy. Ary amin'izao mohatra ny ataony ohatran'ny 3D ireny dia vao may mahafinaritra koa no mahita an'ilay izy. Dia tahaka an'izay koa hoe melohany hatongavanao any amin'ny farany dia efa sy ho an'Andriamanitra hoe zao ny faran'ny fiainanao. Fa tsy mampitovy an'Andriamanitra sy ny olombelona dia tahaka izao. Andriamanitra rehefa manomboka zavatra dia atombo ny tany amin'ny farany dia zay vao toy izy any amin'ny voalohany. Tanao raha nahary lanitra sy ny tany ohatra Andriamanitra dia rehefa nanamboatra izy ny zavamaniry dia tsy solofikazo kely be da be no nitsiry teny tsy moramora dia nengetra fa tonga dia alany teo, tonga dia zaridaina izay antsoina hoe Edena. Raha namboatra ny olombelona koa izy dia tsy hoe iadama zaza keliny teo dia ny alehibe rery teny dia sanatria ohatra ny saovazy dia lasa olon-lehibe, tsy ohatran'izany fa tonga dia adama efa lehibe ny teo dia rehefa avy eo Eva ihany koa efa lehibe dia nivady ry zareo. Tsy olona mbola zazakely ny tongo zany, tsy ohatran'izany fa tonga dia olon-dehibe. Zay ilay teny amikanao hoe any amin'ny farany natombo ilay izy dia avy eo amin'izay tohizany any amin'ny voalohany amin'izay. Ka amin'izao farany taona izao koa Andriamanitra te hanomboka zavatra vaovao amin'ny fiainanao dia rehefa avy eo tohizany any amin'ny voalohany ilay izy. Ka izay indrindra no antony fotoana isan-kalahady miaraka amin'ny fiangonana Chaîne. Ny lohahevitsika amin'ity volana Desambra ity dia hoe ray volany fandrosoana. Ray volany fandrosoana sady fankasitrahana raha teo moa zany satria isaky ny volana Desambra ny fiangonana Chaîne dia manao ny antsoina hoe fifankasitrahana. Mifankasitraka avokoa ny olona tsirairay avy, ny pastera sy ny mpeno, ny mpeno sy ny pastera, ny mpiandraikitra sy ny mpeno sy namana sy namana. Ilaina ny fifankasitrahana satria ny Baiboly mampianatra hoe aza misy adinonao ny fita indraitra. Fa ao anatin'izay koa dia miresaka ny antsoina hoe fandrosoana. Fandrosoana. Isan'ny tena zavatra lehibe dia lehibe amin'ny fiainana ny fandrosoana. Isika maha olombelona antsika tsotra na mivavaka na tsy mivavaka dia tsy mahazo aina manoloana ny zavatra tsy mandroso. Na fiainam-pitiavana io, na asa io, na fidiram-bola io, na fianarana io, na mety zavatra izay ataonao, na fambolena, na fiompiana. Rehefa ny zavatra mihitsy tsy mandroso dia automatika tsy mahazo aina ianao. Ka izay indrindra koa no tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika hoe sitrapon'Andriamanitra tsika mba handroso amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Zao ny ten'Andriamanitra rehefa tonga teo alohan'ny ranomasina mena zanak'Israely. Hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Dikan'izany tsy fotoana fitarainana izao na fimonomonomana na hoe andro mba fety-rangahy volana taony ty farina sady nefa izay ty ohatra tsy hitako ilay izy, aizako ilay zao. Tsy fotoana fimonomonomana izao. Fotoana izao hanombohan'Andriamanitra zavatra vaovao eo amin'ny fiainanao. Fa fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ny ahafahana mandroso ary raha mieritreritra fandrosoana tokoa isika. Andehantsika anankiray amin'ny resaka fandrosoana dia hamaky ten'Andriamanitra isika ao am-bokin'ny Zava-toboko Genesis 4:20. Genesis 4:20. Nisy fotoana tamin'ity tantara ity rehefa mamaky ny bokin'ny Genesis 4:20 ianao, ny zavatra nitranga dia nisy mosary tany amin'ny tany izay nisy an'i Isaka zanak'Abrahama. Rehefa tonga ny mosary zany hoe tsy nilatsaka ny ranonorana. Rehefa tsy milatsaka moa ny ranonorana tsy isy fambolena azo atao, maina ny ahatra sy ny namany, mijaly koa ny biby, tsy misy zavatra sotroina sy ohatran'izany, tsy isy mandeha amin'ny lohany intsony ny fanjonoana madinika eny amin'ny renirano sy ohatran'izany, misy krizy be da be ateraka ilay izy. Tao anatin'izay Isaka dia nieritreritra izy hoe andeha hifindra firenena izy, andeha ho any Egipta.
rehefa izy andeha hidina any Egypte dia niteny tamin'ny Andriamanitra hoe mijanona eto fahitahanao ahako. Ary fisaratsaina hoe ny olona rehetra tsisy namboly, tsy croiser les bras ny olona tsisy nieritreritra hanao zavatra. Andriamanitra nefa niteny tamin'ny Isaka ao anatin'ny vanandro krizy, mijanona eto amin'ity toerana misy krizy ity fa za hitahanao. Inona ny zavatra nataon'ny Isaka satria miresaka fandrosoana isika. Satria mety ao anatin'ny krizy koa angamba ianao, hitantsika angamba ny firenena mety hoe mbola anatin'ny vanim-potoana izay somary sahirana ny firenentsika. Kanefa na izany aza tsy ny fandehanana mitsoaka ny Frantsa ny mampanankarena na pilamo amin'ny fiainanao, tsy fandehanana mitsoaka makany Afrika na Amerika na Azia na ohatr'izany. Fozy Andriamanitra mijanona eto fahitahanao ahako. Zany akory tsy midika tsy afaka makany ivelona fa zay fotsiny zavatra resahako hoe nahoana zava-misy eto amin'ny firenentsika sy ao toerana misy anao na fianakaviana misy anao, Andriamanitra afaka mitahanao fa mila fantatao fotsiny tokony atao. Anankiray ny resantsika vetivety ao amin'ny boky Genesis toko 4:20 zany tantara zany dia inona ny zavatra nataon'ny Isaka eo amin'ny Genesis toko 4:20 andiny 2:20 sy ny 3:20 dia zao ny zavatra nataony. Izy hoe dia namafy tamin'izany tany izany Isaka ka nahazo zato heny tamin'izay taona izay satria fanotahin'i Jehova izy ary nanan-karena ra-lehilahy ka nandroso. Izy hoe nanan-karena ra-lehilahy ka nandroso sy nitombo ambara-pahatongany ho mpanjato be indrindra. Izy hoe nanan-karena izy ka nandroso ambara-pahatongany mpanjato be indrindra. Inona ny zavatra nataony Isaka natonga azy nanan-karena ary natonga azy nandroso? Voalohany dia nieno izay nolazain'Andriamanitra izy. Teboka tena ngezabe izay. Nieno izay lazain'Andriamanitra izy ary nino izay nolazain'Andriamanitra izy. Rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra dia nino izay lazain'Andriamanitra izy. Vita izay dia nanao action izy, nisy hetsika nataony. Inona ny zavatra nataony? Hoy ny Baiboly hoe dia namafy tamin'izany tany izany izy. Raha tianao ny androso amin'ny fiainanao, isan'ny zavatra lehibe izay tena tsy azonao hodiana fanina ny fanaovana investissement. Mila vony ianao azafady amin'ny teny vary amin'ny nanam-piasaiko, investir. Zany hoe hamafy, investir, ahoana moa zany afaka milaza azy amin'ny teny gasy, mamafy ho amin'ny ho avinao. Hitanao, isan'ny fomba anankiray ahatonga anao hitombo hiatsara raha toa amin'ny resaka ara-bola dia ny fahaiza-manangona. Misy karazany nefa ny fahaiza-manangona. Misy olona manangona fotsiny mba hitehirizam-bola. Fa misy ny antsoina hoe fanangonana, zany hoe manangona zavatra anankiray ianao mba hanaovana, hanatratrarina tanjona anankiray, zany hoe misy tanjona tianao tratrarina dia miinvestira amin'iny ianao. Ka eto amin'ity teboka ity ny zavatra nataon'ny Isaka dia namafy izy. Te handroso ve ianao? Mila vony ianao hamafy voalohany amin'ny tenanao. Isan'ny mahatonga fahantrana lehibe indrindra dia ny tsy famafazana amin'ny tenanao. Raha tianao hitsahatra ny fahantrana, misy zavatra vitsivitsy mila edivanao. Ny fomba hampitsaranao ny fahantrana, isan'ny anankiray hampitsarana ny fahantrana dia ny fahakamoana. Ny fahakamoana. Ny fahakamoana dia afaka miseho amin'ny endrika maro. Fa isan'ny hakamoana anankiray izay mahatonga fahantrana dia ny fahakamoana ara-tsaina. Ny fahakamoana ara-tsaina. Isan'ny tena mahatonga fahantrana lehibe indrindra. Ohatranao moa zany atao hoe hakamoana ara-tsaina. Zany hoe le olona raha toko ohatra hoe miasa dia tena ohatran'ny olona aktiva be, tena feno azy ny tanàna, mandeha ery, mandeha, mety mivarotra izy, mety mibata zavatra ery, manao an'ity, feno azy ny tanàna ary tena ohatran'ny hoe olona miasa be mihitsy izy. Fa ny fizy mahatra. Ahoana ary zany, le olona tena miasa, mety mivarotra, tototo etseroa. Fijery azy dia tena hoe miasa iny lehilahy iny na miasa iny vehivavy iny nefa izy sahirana. Mahatra izy. Bon. Inona zany le fahantrana? Anankiray amin'ny fahantrana, endrika isehon'ny fahantrana. Ny fahantrana, ny mahatonga ny fahantrana dia ny hakamoana ara-tsaina. Ohatran'ny moa zany atao hoe hakamoana ara-tsaina. Le olona mety ohatran'ny hoe mihetsiketsika be sy miasa be. Fa rehefa ohatra hoe
do am'izay anao hianatra an'ity a mianatra an'ty fa tia miasanao zany a de retraiteto mila ianaranao ahafanao mavita an'ity kamo izy anao an'izany raha vohatra hoe ampitombo fahalalana na fahaizana mba hahafahana manatsara le asa ataony na azahoany vokatra misimisy kokoa amin'ny asa ataony na ataoko ohatra ampivelarina le zavatra ataony de tsy manao izy zany natsona hoe fahakamona ara-tsaina betsaka amin'ny olona angeny mécanicien taloha fa noho ny fahakamona ara-tsaina zany hoe kamo ny ianatra na mpitombo ny fahaizany resaka mekanika auto am'izao fotoana zao tsy nisy ny lasony betsaka ny olona angeny électricien nianatra momba ny électricité fa am'izao fotoana zao tsisy ny lasony misy nianatra momba ny resaka réfrigérateur na congélateur fa am'izao fotoana zao tsy nisy ny lasony betsaka ny olona koa ny mahay manjaitra fa am'izao fotoana zao tsy nisy ny lasony za raha mitatsony izy olona mampanjaitra ao aminy inona tonga n'izany fantrana teo amin'izany vokatry ny fahakamona ara-tsaina zay ny mahatonga hoe raha te handroso ianao de mila vony ianao hamafy amin'ny tenanao mila miinvestir aminao ianao zany hoe omy baiboly lanio ny fanananao amidinao fahalalana tsy hoe lanio amidio ny fanananao azahoanao fahalalana tsara dika zay mila vony ianao hampiasa vola hividy boky hijery fampianarana na amin'ny internet na manatrika conférence etseroa mba haniny hitombony ny fahaizanao mba tsy hatonga anao ho lany daty amin'ny fotoana anao tsy maharaka vanim-potoana de ho lany daty ho azy ianao ne possible mbola velona efa eo ihany fifa lany daty tonga mitenyny olona hoe tamin'ny andro ndrianina ohatra baiboly zao de milazy jesosy de niteny nanomboka tamin'ny androny jauna ka mandraka kehitriny ny fanjakan'Andriamanitra de rombahana jauna nefa tamin'ny jesosy niteny an'izany mbola velona kanefa izy nanomboka tamin'ny androny jauna rehefa misy olona tsona hoe tamin'ny androny drianina tamin'ny androny président ihany na tamin'ny androny directeur ihany na tamin'ny androny pasteur ihany na de mbola velona aza le olona ny dikan'izany efa lany daty le olona enao tsy maintsy miajourné ny fahalalànao zany hoe azafady amin'ny tevaroana tsy maintsy update ozy izy ny tena anglisy ataonao ajour ny mila mifanaraka amin'ny vanim-potoana vaninandro ny fahalalànao mba hatonga anao isilananao mandrakarivo ilany olonanao mandrakarivo ary asoa ny olona mandrakarivo ary atonga zay zavatra ataonao na service na produit amidy na atolotra andeha ifanaraka amin'izay zavatra ilainy avy noho izany mila vony ianao hamafy amin'ny tenanao investir amin'ny tenanao raha tianao andeha lavitra ny olona mitsahatra mianatra de hitsahatra olohany ny any ho hitany sisa de fiantrana be da be mantsy mitendra ndray hoe ka le aiza tsony ny fotoana anaovana an'izany za tsy maintsy mitady vola ka zay ny mahatonga le mitady vola aminao ho sarotra satria kely ny fahalalanao ka tsy manam-bola midy boky sososososo eno tsara mety lafo ny vidiny boky mety lafo le zavatra inarana fa lafo lavitra ny alohanao amin'ny tsy fahalalana meko ohatra anankiray raha misy olana anankiray ohatra marary nefa izy tsy dokotera de lasa izy makany amin'ny dokotera afaka miteny amingeny dokotera raha nde toko tia anararoatra azy fotsiny hoe tia retinao ty mila makaty anao mandritry ny herinandro atao suivi de ataovy ty analyse ty de tia misy fanafody mila vidinao so moa vidiny teny pharmacie fa za manana fanafody atao amiko de ato izy mba ahenako kely aminao sososososo dia mila mitsindrona kely ianao de mila manao an'izao ianao de atao aminay misy fanaovana toko ohatra hoe mila manao échographie ianao de ato mandeha atsy amin'ny any ianao manao échographie de enao zany tsy mahafanta fina daoly ty analyse échographie tsindrona inona daoly ary ty satria nini tsisy ninina ilainao tsisy tsy hoe ilainao tsisy ninina hainao de le olona mahay afaka miresaka zavatra be da be hatramin'izay zavatra mety tsy ilaina kory lasa ohatra lazay fa ilainao tapoka satria nahoana tsisy ninina fantatrao vidina lafo ny tsy fahalalana aleo mividy lafo fahalalana fa vidina lafo lavitra ny tsy fahalalana ny zavatra nataon'ny Isaka mba hatonga azy nandrosoka notain'Andriamanitra be de namafy izy ozy hoe de nanankarena izy ka nandroso
ny fomba nandrosomy dia namafy izy nila namafy tamin'ny tenana izy ianao mila miinvestira aminao rehefa tsara nanao isaka tsy nijarina fotsiny tamin'izao fanjery izy nitady information izy zay le fahalalana nikaroka izy hoe inona ny tokony ataoko amin'izao naka fahalalana izy rehefa nieritreritra izy dia nahita hoe feny lavadrano be dabe zay efa lavandraiko tany aloha fa efa tapina le izy andeha averiko angadiny re lavadrano rehetrarehetra reny fahalalana ny investira tamin'ny tenana izy naka information izy dia nahita sorsa maro izy hitanao rehefa mitombo ny fahalalanao dia mitombo ny sorsa hitanao ny loha rano hitanao dia zany zavatra zany nataony Isaka dia nahita izy hoe tsy misy dia nitapenany olo lavadrano iny dia nangady raindray izy tapenany olo dia nangady raindray izy misy amintsika ireny hoe vao bloqueny olona kely ny zavatra anankiray nasoparany olona kely dia iny fa kivy dia tsy tianao ninina ntsony Isaka tsy ohatry zany tsy nanaiky kivy izy ary tsy nanaiky namotitra izy fa nitonangady tapenany mandrapa tonga reo fahavalo zay tsy tia anazy tsy navita nanampina intsony fa nomen'Andriamanitra fitsarana Isaka dia nahita lavadrano amin'izay izy dia iny no nanamboarany kanala nanondrahany ny famboleny dia nahazo avy zato eny izy araky nyvakitsika teo tamin'iny taona zay namafazany iny any wow zay mahatonga anay manasanao avy amin'ny alahady zao etsy ny fiangonana saina raiky sasiritsy andona kely sy ny fiangonana saina Tanjombato ary ny fiangonana saina rehetra era Madagasikara sy erina Antananarivo inona moa ny tena tanjona enao mila vona investira aminao tongava andray fahalalana tongava fa ivavaka anao koa zahay ampitany herin'Andriamanitra aminao koa zahay dia ho hitanao fa rehefa mitombo ny fahalalanao dia mitombo ny fiadananao hoy zay ho ampitomboana reny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara arakaraky ny tombon'ny fatakaranao no ampiena ny fitototoana sy ny fahasairananao tadio fa raha tsy vonona hikaroka ianao fahalalana hery fahasoavana dia mamelahy teny aminao ho atotototon'ny fiainana ianao fotoana izao mila mandroso ianao ho ny ten'Andriamanitra zay any amin'ny bokyny Joda toko voalohany ka ny andiny faharoapolo hoy izy hoe ataovy zay androsoanareo ataovy zay androsoanareo wow dika zany tsy andraikitr'Andriamanitra irery ny mampandroso ny fiainantsika fa misy andraikitritsika ihany koa mahatonga atsika afaka mandroso tahaka nataony Isaka namafy izy amin'ny tokantranonao mila vony ianao amafy investira ao an-trano amin'ny fitiavana amin'ny fikarakarana amin'ny resaka sy ny zavatra maro amin'ny zanakao mila vony ianao investira aminy ny amin'ny hoavinao mila vony ianao investira amin'ny hoavinao amin'ny mafiny amin'ny hoavinao amin'ny ministeranao mila vony ianao investira amin'izany amin'ny fotoanao mitsahatra mamafy dia hitsahatra hijinjy ianao fotoana zao androsoana amin'ny alahady zao zay dia ampianatra anao tenin'Andriamanitra hivavaka anao ary ny alahady ariva dia fotoana miracle spécial zay hivavahana ho amin'ny marary amin'ny tianao teo zao dia ampianatra isaky ny talata alarobia lakamisy amin'ny ariva mikasika ny fanambinina rabola dia ampianatra anao mikasika n'izany zavatra zany ahoana tonga anao androso fa zao fotoana ny volana Desambra zao dia fotoana fandrosoana fa tsy fotoana fakanaina na dia hoe anao fety fotsiny ihany aza ianao nge tsy afaka mifety ao anaty tsy fisiny fa mila manana ny tokony ataonao ianao ao anatin'ny fety ange dia misy karazan'olona roa misy ny mandany vola ary misy ny mampidi-bola ianao ahoana any amin'le mandany venao sany amin'le mampiditra sa sady mandany mampiditra fa raha andany any ianao mila mampiditra koa ianao ina ary ny tokony atao ahoana na ahafahanao mandroso misimisy hiditra ny taona vaovao zay ianao tsy ho ela 2017 raha ohatra 2016 ihany 2017 ina moa ny antony tokony havelomana fa fotoana zao tsy petraha-potsiny ampiraviravitany na aktivy anao atonga anao kivy fa iverenina indray handroso fa Andriamanitra vonina hitanao hampandroso ny fiainanao tonga avy etsy fiangonana saina misy ny fotoana isakariva rehefa talata larobia lakamisy amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny enora sasany mampianatra momba fanambinina amin'ity herinandro ty ny eny Tanjombato indray dia rehefa talata sy larobia ary zoma ny talata sy ny zoma amin'ny 12 sasany fa ny larobia amin'ny 2 ora sy sasany tonga avy amin'izany
azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao azo antoka tanteraka isan-kalady efa hitanao amin'ny écran io ny fotoana zay fotoam-bavaka andraiky sasiritsy sy ny tanjom-bato zay ampy tena inona tanteraka fa raha vony ianao andray ahita fiovana goavana ianao tena ahita fiovana goavana ianao eto ampamirana dia tena asantsika rehetra koa nefa ny amin'ny fotoana lehibe izay fantatsika tsara angamba fa manao fety daholo tsika amin'izany amin'ny réveillon 31 décembre etsy amin'ny palais des sports Mahamasina 31 décembre réveillon kristianina io angamba mety ohatriny hoe etretsika fa réveillon kristianina dia mihirahira be dia zay fotsiny tsy ratsy zany fa dia mihirahira kely dia torteny dia miandro maraina matory tia amin'io réveillon kristianina tena hifalitsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra baiboly nge tena miteny mihitsy mifaly mandrakariva any bokin'ny salamo fadimapolo amby zato izy dia mampianatra hoe mitendre amponga tapaka tsofony sodina tendre ny valia zany izy instrument tendrena acorde sy namany na gitara na amponga na odrady na sax reny rehetra miaraka ampiasaina mandihy zao izy eo anatrehan'ny mpanjakanao zany hoe afaka mifalitsika eo anatrehan'Andriamanitra tsy hitako hoe inona ny fahotana eo anatrehan'izany Andriamanitra nge milaza an'izany eo anatin'ny teniny tsika tsy andao fandihan zao hoe le sanatria manetsika filandratsina ohatra fa mandihy tena mifaly tena mandihy tsika ary tena andihy tsika sady miheritsika ao anaty fanatrehan'Andriamanitra misy taona tsika mifaly misy taona mangina misy taona mivavaka misy taona mihaino tenin'Andriamanitra andray révélation amin'ny taona ho avy ianao hoe inona ny tenin'ny tompo amin'iny taona ho avy iny inona ny tokony atao amin'iny taona ho avy iny andray profesiny amin'izany ianao ary ivavaka ihany koa zay ho anao amin'ny fiatrehanao ny taona ho avy tonga fa tena tsy hanenenanao io réveillon kristiana tsy ozy ianao tena mbola sy neta réveillon ohatrany fa mafinaritra be io any amin'ny faraparany maraindraina adivadivaraina any dia isy fizarana fanomezana isy t-shirt CD DVD boky télé réfrigérateur salon misy zavatra be da be ho zarainy fa io nefa tsy hoe maimaim-pona fa azo lazaina hoe maimaim-pona ihany le satria tahaka an'izao rehefa tonga ianao dia afaka mividy ianao misy boky kely zay soratany amin'ny vady atsona hoe isan'andro mahafinaritra le izy izy zany dia boky kely mivoaka isam-bolana dévotion journalière izy io zany hoe misy le vavaka atao isa-maraina vaky teny isa-maraina dia misy torolalina sotran'izany ao anatin'ilay izy dia iny boky kely iny ny vidiny amin'izao fotoana zao dia 20 000 francs na hoe 4,000 ariary misy loha hevitra isan'andro ilay izy zay boky kely isan'andro mahafinaritra zay dia iny boky kely iny no vidinao amin'ny fotoana io zay kory tsy vidibidirana fa ho an'izay maniry te azo an'le fanomezana tsy ndriko tsara fa miditra ao amin'ny palais des sports amin'ny réveillon dia tena gratuit tanteraka misy sokatra ao antsika rehetrarehetra tsy azo atao nefa ny hoe tondra zava-pisotra ao ianao nefa misy alcool na ohatrohatra fa réveillon kristianina tsy ndriko mihitsy izy hoe réveillon kristianina dia efa tonga dia fantatsika hoe inona azo atao sy ny tsy azo atao anatin'ilay izy fa mafinaritra be le izy tena mafinaritra be dia vidy le boky kely fotsiny ao amin'ny vidiny 2,000 amin'ny fotoana io zany raha tokony vidiny 4,000 fa vidinao 2,000 le izy raha ohatra ianao ka te ahazo reo karazana fanomezana ao anatiny ao zany satria zany tantarako anao zany hoe misy réfrigérateur misy télé misy salon misy zavatra be da be zaraina fanomezana zany dia mividy le boky kely ianao dia ino misy numéro dia rehefa aveo atao atsapaka le izy iza nahazo an'ilay izy tsy resaka loka zany fa hoe atsapaka ka raha sendra tsy nahazo mihitsy ianao ohatra zany dia efa iny boky kely iny dia efa konton'ny fanomezana satria raha 4,000 ny tokony vidiny dia 2,000 ny vidiananao azy fanomezana ngeny anarazy zany dika zany tsy zay fotsiny na tsy vidy ary nefa ianao fa ho avy amin'ny fotoana io dia tena fotoana hafinaritra be ny fotoanantsika manasanao zay amboary ny programanao eto ny namana sy ny havana matsakaizy fa tena hafinaritra be mazava ho azy teny correct ny teny io atsika amin'ny fotoana io mihaja tsara amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mafinaritra tsara ny fotoanantsika rehetrarehetra matoka fa hanamboatra programa ianao ary araka tsika amin'ny réveillon etsy amin'ny palais de sport Mahamasina réveillon kristianina io isan-kalady efa nyteneko anao teo iresaka tsika mikasika ny fandrosoana miaraka amin'ny tompo atonga ny fiainanao sy lafim-piainanao rehetra mba handroso zay fotoanantsika androany fa dia manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Chaîne veloma taoko